politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Nisokatra androany ary tsy farana raha tsy amin'ny 7 volana Jolay izao. Nihetsika fara-trano andiany faharoa izay tanterahana etsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Trano eva manodidina ny 10 no hiteny an-toerana ary ompana amin'ny tontolon'ny trano sy toeram-ponenana ity hetsika ity. Ho hiteny ihany koa ny momba ny fifidianana tany, anorenana hatramin'ny fanaovana sy famaranana ary fanorenana trano. Nanamafy ny mpikarakara fa ahitana fihenam-bidy isan-karazany eny an-toerana mandritra n'ireo andro maromaro ireo, ary fotoana ahafahana mifandray mivantana amin'ireo matianina amin'ny fanorenana ihany koa izany. Hoy Andriamatoa Michel Joseph manazava ny mahakasika izany. Fa zava-toza mitatahony raha mitoy izao fomba fijerintsika izao. Politikan'ny mety tombotsoan'ny any ivelany ilay izy dia asiana haingohaingona ho antsika ety an-tanàna. Fandaniana tsikelikely ny taranaka malagasy ny firosoana aingana loatra amin'ny fanentanana ny olona hanao fanabeazanaizana. Na ny baiboly na ny fomba malagasy dia samy manome vahana ny hitombon'ny taranaka avokoa. Tsy izay anefa ny politika ampitan'ny fanjakana amin'izao, fa toa miompana betsaka amin'ny famerana ny zaza-teraka sy ny fitombon'ny taranaka. Hoy ny baiboly hoe mitera dia mameno ny tany. Izay ny tenin'ny soratra masina. Dia ohatrany tsy dia mbola nahita aloha hoe feron'ny zaza-teraka ao anaty baiboly. Raha ny zava-misy maneran-tany dia misedra olana ny firenena manana vahoaka vitsy, hoy Andriamatoa Raparahelona. Fa raha vao miresaka tsika ny isamponina rehefa vitsy io isamponina io, tsika aloha efa tsy manam-pitaovam-piadiana. Fa nisantsika vahoaka ny fitaovam-piadintsika. Dia mbola ahena koa nisan'ny zaza-teraka. Dia lasan'ny olona ty Madagasikara ty. Aorianao ty dia efa lasan'ny olona rehefa hita moa azy amin'ny ankapobeny efa tsy dia tena tokony intsony any amin'ny malagasy. Na dia matanjaka ara-toe-karena azy izy ireo, tsy ampy ny olona hiasa sy hamokatra. Mandroso ary mandroso hatrany ireo firenena be olona indrindra. Raha tsy hiteny ankoatra ny Chine sy Inde ny politika ahafahana manainga ireo olona izay hamokatra sy hitondra aingana ny brikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena no tokony ho tadiavina, fa tsy ny famerana azy hitombo sy hanaranaka, hoy ity ben'ny tanàna ao ampita-tafika ity. Ny tany aloha tsy maintsy iorenana. Eo ny manangana ny foto-drafitrasa rehetra eo amin'ny tany. Dia iza raha manana ny tany betsaka indrindra izao eto Madagasikara. Ny malagasy ve? Ny mpitondra fivavahana ve? Ny vahiny ve? Ny mpitondra fanjakana ve? Dia anjarantsika rehetra ny mamaly azy. Ohatry ny ray. Fa iza moa ny mponina betsaka indrindra izao eran-tany? Ankoatran'ny Sinoa sy ny Indiana. Dia malagasy fa firy eran-tany amin'ny isam-ponina. Ary ny velaran-tany ananantsika mbola firy. Tsy dokadokavany any vela fotsiny dia omemen'ny olona loko dia omena vola dia. Ilain'ny politika izany amin'ny fanatanterahana, ny fanamorana sy famoronana orinasa sy ny amin'ny fanapariahana ny arena sy ny fahefana. Tokony hoe ampitombo ny asa, ampitomboana ny fanampian'ny fanjakana, hosokafana malalaka ny sehatry ny asa, ny orinasa efa mitsangana tsy hanaovana taxation d'office dia lasa mikatona, hanaovana pression fiscale dia lasa mikatona, moraina ny fananganana orinasa, atao mangarahara tsara ny vola aloha ady amin'ny kolikoly.